Mahatsiaro ireo beantitra amin'izao akatoky ny fetin'ny faran'ny taona izao ny fikambanana Leo Club Antananarivo Volamahitsy. Nisy ary ny asa sosialy izay nitanterahan'izy ireo teny Soavimasoandro teny. Nanolotra fanomezana ho an'ireo beantitra eo anivon'ny tranobe Tafasiry etsy Soavimasoandro ny Leo Club Antananarivo Volamahitsy androany. Fitaovana samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra izy ireo entina hanohanana ireto zokiolona amin'izao akatoky ny fetin'ny faran'ny taona izao. Ny Leo Club manerana Antananarivo zany misy sivy fa Leo Club anankitelo zany eto manao an'ilay asa soa dia fiara-miasa ataonay amin'ny commune Antananarivo zany izy dia mifanina zany manodidina amin'ny hoe akatoky ny faran'ny taona sy ny fety zany dia zany namena eto amin'ny tiandroany tsy zany fanekany zany hoe ao anatinao misy vary, siramamy, tsaramaso sy milomandry dia nietsika milomana sy mafy fa miovaova zany toerana anaovana asa soa. Araka ny fanazavana ankoatran'ny tanterahana teto Soavimasoandro dia mbola mitohy amin'ny toerana hafa ny hetsika sosialy izay tanterahan'ny Leo Club Antananarivo Volamahitsy androany.